Efa tena anaty herinandro fety isika izao. Efa sivy avokoa ny rehetra. Inona nefa no atao? Inona ny andro mahafa-po ny rehetra amin'izao vanim-potoana fiakaran'ny vidin'ny akora izao? Ndao handeha Nosy Be isika hijery ny vidin'ny legioma any, hanaovana ny laoka mora. Nosy Be dia mpamatsy lehibe indrindra Antananarivo, an'ireo mpivarotra fifidianana mponina an-drenivohitra. Samy misy toerana avokoa ireo karazan'entana. Manana ny toerana ohatra ny voankazo, ny vary, fa izay mahaliana antsika androany kosa dia ny toeran'ny legioma. Raha ny marimarina kokoa dia ny voanjobory sy ny ovy. Ireo akora ireo izay anaovana ireo hani-masaka anisan'izay malaza indrindra. Ny ovy dia anaovana irony macédoine, na frity, na katlesy ireny sy ny sisa. Voanjobory kosa izay anaovana laoka malaza, voanjobory sy henan-kisoa, voanjobory saosisy. Tsara dia misy atonotony fanaovana hors d'œuvre dia misy fanendy. Ohatrohatr'izay zao ilay izy. Le anarany misy ovy meva dia ovy meva zao no tena mpanjakan'ny ovy indrindra, izay ny lafo vidy indrindra amin'io. Dia ovy meva, dia mangamaso, dia ovy fotsy. Dia misy ilay spontan, ilay spontan mbola tsy mipoitra zao fa raha tsy volana septambra mihitsy zay mipoitra ilay spontan. Inona zany ilay fanendy zany izy? Le fanendy ovy meva no tena fanendy. Zany hoe ilay ovy zany samy fanendy daholo fa ilay fivoahan'ilay izao anaty vitrine fotsiny samy hafa. Raha ohatra hoe ty ovy meva ty zao no endasinao dia ty tonga dia lasa mavomavo be ao anatin'ilay anaty vitrine. Fa raha ilay ovy ilay fotsy ireny no endasinao dia fotsifotsy be izy ao anaty vitrine fa lasa tsy mamoaka an'ilay couleur. Le fahandro indray? Le fahandro indray ilay tonga dia ilay mora fotsiny, misy ilay fiton-drato, valon-drato, ohatr'izay ilay fahandro. Hoe tsy dia fantatrao izy tena hoe fiavian'ilay karazan'ilay fiavian'ilay ovy moa zany fiavian'ilay ovy zany tsisy volana tonga dia efa volana 12 volana manisy foana. Io zany tsy tapaka misy foana. Tsy tapaka tsy maintsy misy foana. Amin'izao vanim-potoana ve izao amin'izao? Vanim-potoanan'ny crise kely aloha izy amin'ity fety ity, raha manakaiky fety mantsy dia lasa lafo io amin'ilay fanaovana chips, frity, ohatrohatr'izay. Dia izay koa nanaovana an'ilay pizza regny koa, ovy koa mantsy misy fanaovana pizza. Dia ilay mpanjifa an'ilay raha eto Nosy Be, karazana olona mpanjifa fantatrao? Mpanjifa tonga dia ilay mpividy. Tandrenivohitra zany dia ato Nosy Be ny karazana foiben'ny ovy mihitsy ato Nosy Be dia ato mbola misy mividy ilay amin'ny kitapo dia mbola mivarotra any amin'ny sisiny any izy mbola mahazo tompony. Ilay fanendy dia lasa ilay mora amin'izay, mora eo amin'izay ilay prix zao lasa valovato, lasa 4 000. Io zany dia anankiray. Zay zany ilay fahandro. Arakaraky ny ngezany ilay Arakaraka ny ngezany dia misy an'ilay couleur ilay izy hoe misy hoe meva dia misy hoe mangamaso dia misy hoe ovy fotsy. Raha ohatra hoe ity zao ilay ovy fotsy dia ity ilay jerentsika ilay lafo qualité tasy ilay amin'ilay lafo indray izy, amin'ilay fanendy amin'ilay mavomavo be. Ity indray zao izy ilay fanendy tsara. Fa ny tena be mpitady zany ity zavatsy ity. Ity meva ity tena be dia be ny olona maka an'io satria ilay anaovana chips, anaovana ilay gastro pizza reny tompony. Dia asoro ilay majinika kely fa ilay vaventy be na angonina ao anatiny ao. ilay mangamaso? Ilay mangamaso misy teboka, tsy misy teboka mangamaga kely foana zao ao anatiny ao. Na manamaso mangamaso. Dia itony koa ilay fihinana dia fanaovana hôtely fa ity indray ilay tsy fanendy. Ity ilay teneniko anareo hoe rehefa endasina izy dia mamoaka fotsifotsy ao anaty vitrine fa tsy mavomavo. Fa ilay lafo vidy indrindra izy mavomavo ny ao anatiny. Tena ngeza be. Spontan izy tena ngeza be spontan. Fa mbola tsisy amin'izao. Spontan sy tsainga zao mbola tsisy, misy an'izay hoe tsainga izay. Izay tsainga izay zany no tena mora indrindra mihitsy. Tony zao akazo miritra zao tony gony kelikely tony, dia tony lavalava loha tony zao reny le pasi manatongotra. Dia amin'ny vatana karatra angambany igny na namoty vana fabrika. Fa ny tena akabetrahany vanitretra zao tana fabrika zao aloha zay nanomboka tamin'izany venaka ty.
dia manomboka indray avy any atsimo avy any Vakinankaratra manomboka zao ndraiky raha pahatonga amin'ny volana juin juillet. Mbola fotoana ny ve zao nefa zao ny fotoana io hitako zany hoe mandravafotoana raha ohatra zany mbola misy koa avy Majunga, misy avy any Tiliavo, fa misy foana mihitsy. ary ny vidiny zany zao ohatrino zany zao ny raha nivarotanareo eto ohatrino zany ny kilao zao amin'ny tony moa raisina ny kilao dia tony zao 500 ny ray kilao amin'ny tony, dia ny amin'ny tony indray zao 700 ny kilao, dia nivarotana ny ray kapoaka indray ty 100. satria noho le izy ilay hoe fa ambogadiny zany reto nahatonga anazy hoe mora be ny ambogada Tsy hoe mora ka tsy hoe mora mampiantoka be an'ilay ohatra ka izany ny atao. dia ana moa zany izy indray nefa mpanjifanareo eto Amin'ny olona rehetrarehetra eto amin'ny ohatrany hoe rehefa Antananarivo ray manontolo dia mihinana ety daholo maka voanjo moa ety ty ngamba ny ataoko hoe foibean'ny tombony avy any faritra dia eto Anosy be daholo no mitotrana. Le mivarotra amin'ny kapoaka kelikely fanitsinjara kely any daholo. ankatriky ny fetiny rehetra izao samy manao izay mahafaly ny fianakaviany rehetra, indrindra ny amin'ny laoka izay andrahoina. Ny fangaron-daoka toy ny voanjobory sy ny ovy dia tsy azo ialana toy ny fihinanana hena sy ny vary izao.